ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'io ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Apokalipsy toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Soraty ho an'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy, izao ny lazain'ilay mihazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nyzatoetra izay milaza ny tenany ho apôstôly kanto tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy, ary manana faharetany ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, ka tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao ny toetranao, alanao ny Mikolaita izay alako, izay manantsofina aoka izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy, dia avelako hihinana amin'ny hazonaina izay ao amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Amen. Araka izany ry havana dia ny afatra ho an'ny fiangonana any Efesosy. Izany moa no hitantsika eo amin'ny soramandry mamitana ihany koa izao soratra masina izay nivakina tamintsika teo izao. Misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisariana saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe fantatro ny asanao sy ireo toetra tsara anananao ho Jesosy tamin'ny fiangonana tao Efesosy. Fantatro ny asanao sy ireo toetra tsara anananao ho Jesosy tamin'ny fiangonana tao Efesosy. Hitantsika moa izany amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo miampy ny andininy fahaenina. Eto ry havana dia hitantsika fa naniraka ny Jaona i Jesosy Kristy anambara ny afatrany izay ho an'ny fiangonana sy ny mpitondra any Efesosy. Izany Efesosy izany dia Turkia no ahalalantsika azy amin'izao fotoana izao. I Paoly no nanangana ity fiangonana ity ho an'ny mpitondra, satria izay ny dikany hoe anjelin'ny fiangonana. Ary ho an'ny vahoaka kristianina ao amin'ny fiangonana io koa, satria eo ambany io izy dia milaza hoe izay manatsofina aoka izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izany hoe sady teny ho an'ny mpitondra izy tia no teny afatra ho an'ny vahoaka kristianina tany Efesosy. Dia inona ny votoatin'ilay afatra? Iza ny mpandefa azy? Izay aloha ny tao jerevana voalohany dia ambarany eo ambony eo manao hoe izao ny lazain'ilay mihazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny dikany hoe kintana fito dia tsy inona fa ny mpitondra fiangonana rehetra no ambarany amin'izany. Ny isa fito moa dia hoe ny rehetrarehetra. Dia hoe fanaovan-jiro volamena fito dia ny fiangonana rehetra koa no ambarany amin'izany. Apokalipsy toko voalohany andininy faharoapolo no manazava an'izany. Dia ilay hoe mihazona sy hoe mandeha, ny dikany dia hoe manara-maso, mitarika tompony fahefana. Izany hoe Jesosy Kristy izay milaza eto izany dia mpanara-maso ary mpitarika ny mpitondra rehetra ao amin'ny fiangonana, ary manana fahefana ao anatin'ny fiangonana rehetra izy. Izay zany no anambaran'ny tenany izay mandefa izao afatra izao. Ary tena manara-maso izy, satria ambarany eo manao hoe fantatro izy ny asanao. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanaina. Zany hoe ity fiangonana ity zany dia fiangonana tena miasa, tena mikely aina zany ny mpitondra ao anatin'ity fiangonana ity, manao ny ainy tsy ho zavatra, andehanana hampandrosoana ny fiainam-piangonana. Zany no ambaran'i Jesosy eto. Fantatry Jesosy zany, ary mbola manana toetra tsara koa ny mpitondra ao anatin'ity fiangonana ity, satria ambaran'i Jesosy hoe manana faharetana, ny faharetanao izy. Zany hoe asa mety nisy olana zany tao amin'io fiangonana io fa maharitra le vahoaka, maharitra le mpitondra. Na mety nisy olana koa tao amin'ny fiainan'ilay olona fa tena maharitra izy, tsy miala amin'Andriamanitra mihitsy izy. Na mety nisy fanenjehana tamin'izany fotoana izany nahazo azy ireo, fa izao tsy niala mihitsy zany ireo olona fa mbola hita manompo an'Andriamanitra foana ihany. Dia anisan'ny toetra anankiray nampiavaka azy izay niterahan'i Jesosy Kristy azy koa ny fananana discernement, fahalalana. Mahalala zany ny fampianaran-diso isan-karazany koa ity fiangonana ity. Dia ambarany eo zao ohatra ao anatin'izay le hoe mahalala ny apôstôly sandoka sy ny mpandainga ozy izy. Ny zatoetra izay milaza ny tenany ho apôstôly ianao ozy izy, kanto tsy izy,
ary hitanao fa mpandainga izy. Zany hoe mahafantatra zany ty fiangonana ity, mahafantatra tsara zany hoe tsisy zany apôstôly santoko zany, tsy fitoriana filazantsara nataonyreto zany. Ary akoatran'izay ary de zao hoe mankahala ny fampianaran-diso koa zany ity fiangonana ity. Misy fampianaran-diso anankiray zay ambara moa ao le hoe Nikolaita izay nanimba ny fiangonana tamin'izany fotoana zany satria mampiaroaro ny zava-panahy amin'ny zava-dratsy io fampianarana. Ary tsy tian'Andriamanitra de tsy tiany reto olona reto ihany koa. Ary anisany niderana azy. Reo rehetrarehetra reo zany no azo ambara momba ty fiangonana tao Efesosy ity. Zany hoe tena miasa, maharitra, manana fahalalana ny tsara sy ny ratsy mahay manavaka zany. Ary fantatry Jesosy ireo toetrandreo ary nahazaony sitraka avy aminy. Inona ny lesona izay azontsika raisina avy amin'izany ry havana? Tena mahita Jesosy tsy misy miasa jambarafozana zany ao aminy, fa hitany zay rehetrarehetra tao amin'ny asa. Angamba ianao ry havana anisan'le olona mifomaraina, miaritory, manao ny ainao tsy ho zavatra amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, manao an'ireny karazana powerpoint reny zavatra samihafa izay atao trakta isan-karazany reny. Tena hitan' Jesosy zany, na dia tsy misy mahita ary. Hitan' Jesosy zany fa aza matahotra, fatany zany, ankasitrahany zany, tohizo. Angamba mety manao ny ainao tsy ho zavatra ianao, mandany ny vola, mandany ny fotoana amin'ny fanaovana ny asa any anatin'ny fiangonana any anatin'ny sampana any. Efa higagan'ny olona mihitsy hoe tony dia tsy mahalala fa tsy ny any am-piangonana any foana, mandany vola amin'ny any am-piangonana any foana. Vo isan'Andriamanitra daholo ny vola laninao rehetra, ary tsy very zany fa rakitra soanao any an-danitra. Ankasitrahan'ny tompo zany, ary tsy very fotoana zany ianao, tsy very fotoana zany ianao, voalanjalanja ny tompo daholo izay rehetrarehetra fandanianao sy rehetrarehetra laninao. Ary te hampahery-anao amin'izany ary havana, ho avy ny fotoana maliny soanao. Ary zany natonga ny Paoly teny manao hoe koa amin'izany ny rahalahy malalako miorena tsara aza miofa maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo izy, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korinthianina voalohany toko 10:9-10. Angamba ianao rery sisa no mivavaka anatin'ny fianakavianao, miala tsy kelikely daholo ny olona. Mety tena hoe asa mafy ny zavatra manjoanao, nisy fahoriana ny dona mihitsy, fahafatesana, efa tsy hitanao tsony aiza ary zany, efa mitsingilaila vonoana, nefa mbola io ihany ianao, tsy miala amin'ny tompo ianao. Na dia misy zava-doza sy zavatra samihafa miseho sy mifamaofao aza ao anatin'ny fiangonanao, ianao ilay kristianina tsy miala mihitsy fo zany hoe za eto ihany fa tsy manompo anara-piangonana fa Jesosy Kristy ny tompoko. Dia manana faharetany ianao ao anatin'izany, tena faharetana ane izany dravany, faharetana ao anatin'ny zavatsarotra samihafa ary zava-dehibe io. Hitan'ny tompo io toetra io hitany io. Ary te hampahery anao amin'ity hoe tohizo, tena tohizo ilay fahasaro-piaro amin'ireo karazana fampianaran-diso samihafa izay miparitaka amin'izao fotoana izao, amin'ny fandrebirebena atao amin'ny olona samihafa. Dia tena misy tena hoe saro-piaro amin'izany isika, saro-piaro amin'ny fahamasinan'ny fiangonana, saro-piaro amin'ny fitantanam-bola ao anatin'ny fiangonana, amin'ny fahadiovan'ny fitantanam-bola ao anatin'ny fiangonana. I Jesosy Kristy koa dia toanao mahasaro-piaro azy zany. Ary tena zava-dehibe zany ravana, aza miova mareta fa tena zava-dehibe izany toetra samihafa zany. Ary hitan'ny tompo zany, izany ny santionany azo ambara fa hita tamin'ny fiangonana tany Efesosy zany, ary mbola hita hatramin'izao ny fiainantsika koa ka mampahery antsika ao anatin'izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko aminao dia izao, resy lahatra ve ianao fa hitan'ny tompo ny asanao sy ny toetra tsara rehetra izay anananao. Mitaonanao ary havana, aza miova amin'izany fa nahazonao fanakasitrahana teo anatrehan'ny tompo zany, miankina amin'ny fanahy masina, ahafahanao mitoy hatrany amin'ireo toetra tsara ireo, fa raha amin'ny herin'ny tenanao dia tsy ho vitanao zany. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe niala tamin'ny fitiavana voalohany ny fiangonana tao Efesosy ka nasain'i Jesosy nibebaka. Niala tamin'ny fitiavana voalohany ny fiangonana tao Efesosy ka nasain'i Jesosy nibebaka. Hitantsika indray zany amin'ny 4 sy ny 5. Raha verina vakina tozy manao hoe kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao ka tsarovo izay nitoeranao fonontsombola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Eto ravana dia hitantsika fa nanana olana ihany zany ty fiangonana ity, na dia hita aza hoe manana toetra tsara, miasa mafy,
dia nanana olana izy ary ny olana izay hitany a dia tsy ny olona mahita azy fa Andriamanitra. Jesosy Kristy le mpandinika ny fo mahita fa mangatsika ny fony izy io. Mangatsika ny fony izy io. Manara-maso le mpitondra sy le fiangonana izy dia mahita an'izany. Niala tamin'ny fitiavana voalohany ozy izy, izay le olana izay ambarina eto. Mananteny aminao satria niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Zany hoe miasa mafy. Fa le toe-po zany a efa tsy mafana tsony amin'ny fitiavana an' Jesosy. Ny olona anankiray mantsy a raha fa vao manolo tena ho an'Andriamanitra izy dia tena hafa mihitsy ny fiainany, tena misy etaeta be, tea mantatra foana ny Jesosy Kristy ao anatiny ao, misy fifaliana be mamaky baiboly, misy fahazotoana be mandeha mivavaka, mifomaraina, miaro toro mivavaka, feno fidiarana an'Andriamanitra ny vava sy ny tokantrano, ny radio sy ny zarotra dia izany, tena misy etaeta te hizara amin'ny olona momba an' Jesosy, te hijoro vavolombelona, zany rehetrarehetra zany le atao hoe fitiavana voalohany. Ary tena miasa mafy le izy amin'izany, le olona amin'izany, fa sady misy fitiavana sy etaeta hafanapoa ao anatiny ao. Rehefa mandeha nefa ny fotoana dia lasa fahazarana sisa le asa fanompoana. Lasa tsy vokatra le etaeta be tsony. Mangatsika le fiderana sy le vavaka, le famakiana baiboly. Ary zany no olana tao amin'ny fiangonana tao Efesosy. Ny antso azy Jesosy hibebaka. Zany hoe hiova, hanova famindra, hiala amin'le fanompoana fahazarana be fotsiny. Fa hikolokolo le fifankatiavana izay niombonana tamin'i Jesosy tany am-piandohana. Inona ry havana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Hevero raha ohatra ka hoe omeny ny vadinao anao daholo ny zavatra rehetra nefany a tsy tianao tsony izy. Tahaka izany ry havana, tsy ho faly amin'izany ianao, tahaka izany no ambaran'i Jesosy eto. Angamba ianao olona nafana fo be ianao fahiny tamin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Efa vitanao mihitsy namaky ny baiboly iray manontolo, rovotra mihitsy ny baiboly anaovanao azy tamin'izany fotoana izany. Vao vakinao tao anatin'ny fotoana foy, tsy mitsahatra mihitsy ianao, manam-potoana ianao hamakiana ny tenin'Andriamanitra. Tiany Jesosy ianao hiverina amin'izany. Amin'izay hafanapo ianao mamaky sy mihaino ny tenin'Andriamanitra mitady toriteny etseroa zay mihitsy le hafanapo tediavin'i Jesosy hanompony ianao hiverenanao amin'izao ankehitriny izao. Angamba ianao le olona tena manenjika toriteny tao anatin'ny onjam-peo, tao anatin'ny radio, na toriteny roa na telo aza, vitanao tsara mihitsy ny miaino azy, manenjika fampianarana, manenjika alim-bavaka, asa-pifoazana, mandeha etsy mandeha roa, fa iny nazoto ny tadin'ny tompo ianao na taiza na taiza. Tia ny tompo hiverina amin'izany ianao amin'izao andro ankehitriny izao ry havana. Ialao ny fanompoana amin'ny fahazarana fotsiny, mitady ianao ny tompo. Ary matetika ny olona rehefa tonga any ampitan-dranomasina ohatra dia izao tavela any Madagasikara koa le hafanana velomindray ry havana, le fitiavana voalohany. Fa zany ny antson'ny tompo ho atsika amin'ity anio ity. Angamba ianao taloha tena nanana fifandraisana manokana tamin'ny tompo isan'andro. Tiany Jesosy hiverina amin'izany ianao ankehitriny. Meteza ry havana hanova famindra. Fa tsy tiany Jesosy hatoritory sika, tiany fo sika. Ianao le manompo azy io, tena tiany io, fa tiany raha fanompoana amin'ny fitiavana izany. Tiany raha isy firehtam-po ianao manao ny asany sy manao ny sitrapony, fa tsy fahazarana sy fombafomba fotsiny ihany no anaovana an'izany. Tsarovo izy izay nitoeranao fony tsy mbola lafo, tady dio ry havana. Ilay ianao vao nanolo tena ho mpandray fanasany tono, ilay ianao vao nanomboka nanao ny asan'ny mpiandry, ilay ianao nanao ny asa fanompoana, tsarovo ilay ianao nanolotra ny tenanao an' Jesosy voalohany, ilay ianao hita foana, ilay ianao tonga foana na andro na alina, ilay ianao nisy firehtam-po sy fitiavana, le naharesy lahatr'olona ny fanoloran-tenanao. Tiany Jesosy ianao hiverina amin'izany ankehitriny. Miverena amin'ny fitiavana voalohany. Malahelo anao ny tompo, tena malahelo anao ny tompo. Ary tsy te hamindra ny fanaovan-jiro izy hiala amin'ny fitoerany, ary mbola miala nenina izy ankehitriny, mitaona anao hibebaka. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zany dia izao, efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ve ianao? Mitaona anao ry havana, amin'ity anio ity hibebaka. Andaontsika hiverina amin'ny Jesosy amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saitsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra. Ary zany anefa dia tsy ho vitanao amin'ny herin'ny tenanao fa angatao ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina ny havana ny mampitoetra ny fitiavanao anatintsika. Ary anatin'izany ny fitiavana an'Andriamanitra. Angatao amin'izay fanahy masonao, velomin'ny fitiavana atao anatiko. Ampireheto aho. Ny famarinana farany, izay hitantsika tokoa anefa dia izao hoe izay maharesy
dia velako ihinana amin'ny hazonainao amin'ny paradisa an'Andriamanitra hoy Jesosy tamin'ny fiangonana tao Efesosy. Izay maharesy dia velako ihinana amin'ny hazonainao amin'ny paradisa an'Andriamanitra hoy Jesosy tamin'ny fiangonana tao Efesosy. Hitantsika izany amin'ny andininy 7 raha averina vakina tozy manao hoe izay manantsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia velako ihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Eto ravana dia hitantsika fa mampanantena ihany koa Jesosy valisoa ho an'izay tena mahatratra amin'ny farany ary mivoaka ho mpandresy amin'ny fanompona sy ny fanarahana azy, tsy manompo ampahazarana. Fiainana mandrakizay izay ambara eto dia tsy inona fa le paradisa ozy izy. Zay zany ny valisoa miandry ny mpino. Ary eto dia ambarana misy hazonaina hohanina zany, avelako ihinana ozy izy. Le hazonaina izay ambara eto ravana dia tsisy hafa io amin'ilay voalaza any amin'ny Genesisy toko 2 sy ny Genesisy toko 7 izay tsy nahazo ny Adama sy Eva nohanina tamin'ny fotoan'andro. Ary rehefa nanota Adama sy Eva dia tsy maintsy nondroana sao dia mbola ihinana an'io hazonaina io, fa raha mbola mihinana an'io izy dia tsy ho faty intsony. Ary efa nambarany tenin'Andriamanitra zany any amin'ny Genesisy toko 7 andininy 2 ary io Jehovah Andriamanitra indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka mahalala ny tsara sy ny ratsy anankehitriny andao aninjitra ny tanana izy ka akany koa ny hazonaina ary hohaniny ka ho velona mandrakizay izy, ka ho velona mandrakizay izy. Dia izay zany ho avy ny andro rehefa tonga any amin'ny paradisa an'Andriamanitra ny olona dia tsy voarara intsony fa afaka mihinana amin'io hazonaina io amin'izay izy, amin'izay fotoana izay. Ka izay rehetra te-hanana antsara amin'izany zany dia tsy maintsy miady ary izay maharesy no avela ihinana amin'izany. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Hoy iratsika hoe tsy mba misy tonga any an-danitra ozy raha tsy mandrobaka tokoa ary mipiady tsara izay maharitra no andray anjara aloha vasoa. Angamba tafiditra ao anatin'ilay voalaza teo ianao hoe varindrina, kamokamo, reradreraka amin'ny asa sy amin'ny fanompona. Tena mila miady amin'io akamoana io tsika, miady amin'io fahavarim-barianana io, miady amin'ny familivolian'ny Satana isan'andro isan'andro izay mitona antsika hiala tanteraka amin'ny fifatohana sy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Aza sasatra te izao amin'ny fitiavam-bavaka sy fitiavana ny tenin'Andriamanitra ny tenanao, fa izay maharesy dia omeny Jesosy anjara amin'ilay hazonaina izy. Miady koa isika ravana amin'ny fakapanahy ary tsy mahazo milavolefina isika fa mila manohitra hatramin'ny farany. Fa izay rehetra mahatratra amin'ny farany novonjena ho ny tompo mpanjino ilay fanomezana izay tsy azo tononina nampanantenain'i Jesosy an'izay rehetra mandresy ary zany no antony hiaditsika amin'ny fakapanahy ka tsy hanaiky isika ho resy satria manana tanjona lehibe isika dia ny andray anjara sy hinana amin'izany hazonaina ao amin'ny paradisa an'Andriamanitra izany. Tohizo ry havana ny ady tsara ny finoana ao. Tohizo betsaka ny zavatra mitonanao hiala amin'Andriamanitra. Misy ireo olona izay tsy mivavaka mandrabiraby ianao milaza hoe tsinona koa izay fivavahana jerevy ny fiainanay milamina be, ninareo mivavaka ary ny tsy milamina. Maro ny zavatra manao mahakivy sy mandreraka ny fo na dia eo anivon'ny fiangonana fotsiny ihany aza. Izay mitonanao hiala ao anatin'ny fiangonana mihitsy ary be deaibe ny olona tena izay tsy miditra am-piangonana intsony, izay tsy hivavaka intsony fa tena tafitohana izay ny amin'ny zava-misy. Be deaibe ny tratra lava ao anatin'izany. Fa ianao tohizo ny ady tsara ny finoanao. Aza miembotra fa mirosoa hatrany fa fantatsika fa manana valim-pity lehibe atolotra ho antsika Andriamanitra raha maharitra hatramin'ny farany ianao. Raha maharitra ozy izy zany hoe tena ilaina faharetana ny fanompona an'Andriamanitra ry havana. Be deaibe ny zavatra mahakivy sy mandreraka ny fo fa tena mila faharetana. Ady io, ady mafy io le ady tsara ny finoana izay nambaran'ny Paoly apôstôly. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe mitady kivy ianao, mitady reraka amin'ny fanarahana ny tompo ve? Te hitonanao ary havana amin'ny tian'io dia aza miembotra, aza miverin-dalana, mirosoa hatrany satria efa miandry antsika ny hazonaina ao amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Ary izany dia tsy ho vitantsika izany fiaretana izany raha tsy miankina tanteraka amin'i Jesosy tsika miankina aminy anananao hery hiatrehanao ny zavatra rehetra. Raha fitinina izay rehetra nambara teo zany dia izao voalohany hitantsika teo hoe fantatro ny asanao sy ireo toetra tsara izay anananao Jesosy tamin'ny fiangonana tao Efesosy. Mety tsy misy mahita akory ny zavatra ataonao. Mahereza Jesosy mahita izany amin'ny atsipiriany ary toy izo hatrany ny toetra tsara izay anananao fa mankasitraka an'izany ny tompo
ny faharoa dia hitantsika teo koa manao hoe niala tamin'ny fitiavana voalohany ny fiangonana tao Efesosy ka nasainy Jesosy hibebaka. Tandremo hoe tandremo so fanompoana mpahazarana fotsiny fa tsy ao ntsony fitiavana an'Andriamanitra, tsy ao ntsony firehetam-po. Mandidy ianao ny tompo andrany hibebaka, hitady azy. Fa tsy ianao miazakazaka ny tediavany, fa ianao tena sady miazakazaka no manompo azy amin'ny fitiavana marina. Ary ny farany, izay maharesy dia avelako hinana amin'ny hazonainao amin'ny paradisa an'Andriamanitra ho Jesosy tamin'ny fiangonana tao Efesosy. Tena misy ady atrehantsika ry havana, ary tsy indray mandeha io ady io fa ady isan'andro san'andro io. Fa izay mahatratra amin'ny farany novonjena, izay maharesy ozy izy dia avelako andray anjara amin'ny hazonaina izy ao amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Koa izay manantsofina ety miaino, aoka izy iaino ary ny afatra izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.